Vao afaka say indray mbola tsy tafapetraka ny tena fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Hoy ny fanazavana noentiny Dr Randria Miarsoa ho azy ny fifampiresahana sy ny fametrahana rafitra matotra no ahafahana miroso amin'izany. Ny fanapaream-pahefana na décentralisation dia misy foto-kevitra lehibe zay tsy misy rahana inona vao afaka mieritreritra ohatra natao tena Assemblée nationale reny amiko koa élément anankiray singa ray ao anatin'ny atao hoe décentralisation fanapaream-pahefana. Zany fanapaream-pahefana zany dia misy fahavononana aloha, misy fomba fijery ary misy rafitra kapoben'ny fanjakana zay vao afaka miresaka asika natao hoe décentralisation fa sy raisina singa ohatra n'ireny fandehanana. Ohatra zao sika ijery ny décentralisation ny firenena ray manontolo dia mifoto zany amin'ny constitution zany any miainga constitution sitove mamaritra tsara mazava tsara zay volonté tianao décentralisation. Faharoa ohatra ny kasika ny tany arivo teo zay RSB teto tokony nisy rafitra kapobeny zay fanovoiziny olona ary nekeny akamoron'ny olona mikasika ny grand tanà. Zao dia azoko tsara ihany ny fitrotrana ny atezeran'ny olona amin'ny fomba nanaovana azy teo iny satria misy fomba fijery fototra zany fa izy voahaza fa nyraisina tendrony resaka décentralisation. Ka sy hatramin'izao sika miteny zao mbola anisan'ny dingana tokony atao zany ary isan'ny tolona ange nataony teto amin'ny firenena nomboka tamin'ny fitopolo hatramin'izao io resaka décentralisation io. Zany hoe misy fomba fijery zany zay tokony manana ny mpitondra. Raha io ny constitution mbola sy mamaritra tsara mazava an'izany tokony ampiseho ny mpitondra volonté réelle tena fahavonona sy fahasahina hoe alao ataosika ny décentralisation na iny zavatra misy eo na io ny constitution azo engana io constitution io na sy dia mahafapo azy.